Ny voalohany teny angamba dia ny fiarabanantsika rehetra amin'izao arivariva izao manaraka an'itya live zay ataotsika hoe entina anentanana atsika menakavy androany. Miarahaba atsika ihany koa satria matoa hitanareo eto dia raha malala zany fa tsy nandaitra le tsao zay nahely tamin'io malo hoe ho isy anao sarikam-pandriana izahay atya ivelany. Efa niteneniko anareo moa fa entoko sahinina tao reny andemen-tsaina fa efa novaliana teto tamin'ny live omaly fa nofinofo ho an'zareo zany. Efa ivadika ny nofiratsy izay natao tamitsika vahoaka nandritran'izay nataona izay fa zareo ndray zao no manonofiratsy. Raha hitatsika tsara dia efa miverina aminy daholo ny zavatra nataony rehetra. Reny filanjana vatapaty teny Analakely reny de efa hitatsika ny horonan-tsary izay nisy tany Toliara androany, ary reny koa moa zany de fampisehoana fa nalahelo le olona noho ny fahafatesana tanora maro noho ny fampiasana herisetra tamin'izy ireo. Ka miarahaba antsika rehetra, arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Ny horesahantsika androany dia mizara teboka maromaro satria be da be ny afatra voarainay tsy aro vita eto daholo ny famalinan'ireny afatra ireny, fa ny teniko dia misaotra nareo rehetra zay nandefa soso-kevitra, nandefa afatra fa tena zava-dehibe aminay reny, ary afahanay mikapitalize ny tolona izay iarahantsika manao. Ny tolona ity de tsy tolona ho an'olo tokana fa tolona ho antsika rehetra mianakavy, isika rehetra ny tompony. Izahay dia manentana ihany, ary ny zavatra mahafinaritra moa zany dia tafatsangana androany ny komity mpandrindra ny tolona izay ahitana ny sokajin'olona sy ny ankolafo kely rehetra afahana mandrindra ny tsakany sy andavany ny tolona izay ho ataotsika izay mafimafy kokoa manomboka raha ampitso. Raha ny zavatra ny vaovao misy zany dia tiako manambara aminareo fa iarahantsika malala mandeha eny amin'ny tambazotra tseratsera eny ihany ny resaka momba ny zavatra nisy tao amin'ny Assemblée nationale, satria de mbola manao fitaka ihany ireto solombavambahoaka izay mivondrona ao amin'ny Irmar. Mamitaka izy, mamitaka an'ireo solombavambahoaka namany, mamitaka ihany koa an'ireo solombavambahoaka indépendant. Efa nazavainy ireo solombavambahoaka firaisan-kina teo fa tsy nanatrika ny déclaration zareo, ary tsy tao anatin'ny déclaration nataon'ny Irmara iny. Nisy ihany koa nefa ny député indépendant nanatrika ny aniny déclaration iny, fa rehefa aveo nahatsapa ny fitaka zay nataony izareo député Irmar izay nosoloan'Andriamatoa Aza Resampatena moa zany nilaza hoe efa vita zay ny déclaration nataotsika fa dia ny zavatra manaraka zany dia anendry ny prime ministre ny filoham-pirenena androany farafahaingana nara-pitso farafatarana. Teo voalatsapa zany reo député indépendant fa voafitaka zareo
ny koionena zareo nasaina nylahatra teo fotsiny tamin'ny déclaration tsy zany ny zavatra ny fanarana tamin'ny déclaration hoe anendry premier ministre fa tonga de hoe ho ataony zareo ohatra ny fanaovana azy zany ny fanendrena ny premier ministre tena na misorako ireo solombavam-bahoaka firaisakina izay tonga de nitsipaka avy hatrany ary vonona anatevina ny tolona ny vahoaka raha ampitso satria iarahantsika malala fa ao anatin'ny fitapitaka foana ny fomba fiasan'ny Rajoelina fa tsisy transparence zany zay zany ny zavatra nisy teo iny zany hoe ankoatra ny député firaisankina zany a dia victime ihany koa ireo député indépendant nisy groupe parlementaire anankiroa zay a no fitahany Andriamatoa Aja Resampa dia lasa nanao niteraka karazana fahasorenana na frustration ho an'ireo solombavam-bahoaka izay ary nilaza ireo solombavam-bahoaka fa raha mivoaka eo zany premier ministre zany zay tsy zareo nanolotra azy dia anao fanambarana izy ireo anohitra an'izany ary anohana ny tolona ny vahoaka non menazy zany mbola misy condition fa ny any firaisakina kosa de mazava nanapa-kevitra zareo fa anohana ny tolona ataony vahoaka zany ka dia isorana anareo solombavam-bahoaka ao amin'ny firaisakina no nanao an'izay fanapa-kevitra izay ary dia miantso ihany koa nareo solombavam-bahoaka indépendant mba anaraka ny dian'ny firaisakina ireo fa tsy misy zavatra ho antenainareo raha mbola io fomba fiasan'ny Rajoelina io fa ho couillonné ao foana ianareo dia ateveny ny tolona ny vahoaka zay zany ny zavatra misy mandeha be ny tsao ankehitriny hoe iranona hony a no ho voatendro premier ministre za zany de tsy miconsidéré an'iregny mihitsy satria ny antony a tsy hoe ny message alefanareo ny tsy considéreko isorako anareo mandefa an'ireny message reny fa tsy miconsidéré a zany hoe na ho isy premier ministre ho tendreny Rajoelina eo a de fantatro fa premier ministre éphémère zany tsy atsangana gouvernement akory zany a dia hiala eo zay zany a ny azoko lazaina anareo tsy atsangana gouvernement akory ny premier ministre eo de fa hiala donc olona angalabaraka ny tenany zany a ny miditra amin'io satria sady tsapany vahoaka izy zany fa hoe mamba seza fotsiny ary tsy vonona iaino ny fitakiany vahoaka nefa izy tsy aharitra akory eo amin'ny toerana manana safidy nareo indrindra fa raha ianareo manamboninahitra generaly ny anao an'izany a dia manimba ny teny izay nataonareo hoe ho an'ny tanindrazana izany raha antsika malala koa fa efa manomboka misy ireo manamboninahitra ambony izay a mampiseho ny fahasorenany no ny zavatra nataony général Ravalomanana dia miseho tsy ho refesy mandidy ao Madagasikara ka noho izany dia miantso atsika vahoaka mba anome hery anireny manamboninahitra zay say mijoro anompo ny vahoaka ireny satria milaza izy fa hoe tena zana-bahoaka tokoa mazava ngamba zay a fa raha pitsika mahita ny toyiny ny tiako omarina dia iarahantsika malala ankehitriny fa na ireo mpanakanto iraisam-pirenena dia efa manohana an'ity tolona ity ary isoro aketo ianareo mpanakanto be da be izay a nanapa-kevitra fa manohana ny tolona ny vahoaka mino aho fa rapitso dia dingana lehibe ao anatin'ny tolona fanavontana ny malagasy ny ho ataotsika miaraka
tena ho zava-dehibe ny rapitso. Ny manaraka an'izay dia misy vaovao izay navoaka ny RFI rahantsika maheno nolazainy namana Zokobe Rosy teo le izy fa hoe misy milisy zany ao anatin'ireo olona asaina manao herisetra ireo. Ka eto ny tenako dia miantso anareo, miantso ny conscience nareo folo alin-da malagasy izay nianiana fa ho an'ny tanindrazana, mba tena ijery ny zavatra toy izany fa mahamoa fady zany. Milisy ve tompoko no asaina mitazona fitaovam-piadiana mahery vaika ifandona amin'ny vahoaka zay tanam-polo. Koa miantso ny feon'ny fieritreritanareo ihany afarany mba hanampy ny vahoaka. Ianareo manamboninahitra ambony, ianareo manamboninahitra lefitra, ianareo vata miaramila, ampio ny vahoaka fa izay ihany ny afahantsika manangana firenena vanina mba ahitany ny zanaka malagasy ny ho avy mamiratra. Fa ity zavatra ataon zareo mampiasa milisy ity dia efa azo lazay sokajina hoe crime, satria famonoana olona tsotro zao ny dikan'izany. Olona tsy manana zo tokony hitazona basy ampitazonao basy. Mba eritrereto anefa raha ireo vahoaka be da be amanalon'ireo no samy mitazona amin'ny fitaovam-piadiana ananany daholo, tena tsy hita noanoany mety ho fahavoazana ho ateraka zany. Tsy zany anefa ny tanjony, tsy zay ny tanjony, fa fiantsona ny conscience nareo mba andray andraikitra. Ianareo folo alin-da tandroko ary ny vozona miantso anareo mba handray ny andraikitrareo. Fa tena ivadika zavatra hafa ity zavatra ity raha ohatra ka hoe mbola mitohy reny fampiasan-kery ataona milisy amina vahoaka tanam-polo ireny. Zay zany ny antso zay ataoko anareo. Araka ny lazaiko de fa misy any ny manamboninahitra ambony efa mampiseho ny fahasorenana ary mampiseho ny mahamanamboninahitra ambony azy hoe ity sabatra nitazomiko ity dia niniako nanaovako fianianana ho an'ny tanindrazana fa tsy ho an'olombe, tsy ho an'olona tokana. Dika zay dia mamerina ny saitsika, ny sainareo manamboninahitra ambony raha lahiny sy ianareo manamboninahitra lefitra sy ary ianareo vata-miaramila izany, fa misy ny fianianana zay nataonareo anompo ny vahoaka malagasy. Zana-bahoaka ianareo dia aoka mba hitsinjo ny vahoaka. Tsy hoe androany zahay de miteny an'izany de rapitso tsy teny an'izany, fa raha rapitso ka miova ny mpitondra ka mbola mamerina ny adalàna ohatra ny ataony adalàny Rajoelina io de mbola mizoro foana izahay iteny hoe non, tsy zao ny fanarahana tamin'ny vahoaka tamin'ny tolona 2025. Tsy maintsy apatsihivina foana izany ho an'ny olona mpitondra eo mba isiany antsoina hoe normalisation démocratique. Satria amin'ny firenena rehetra dia tsy ohatran'io zavatra miseho amin'ny Madagasikara mihitsy. Matahotra ny manaonao foana amin'ny mpitondra fanjakana satria tonga dia mirevolte ny vahoaka raha vao manaonao foana izy. Donc tokony hipetraka zany ny balizy mba hifehezana an'ireo olona omena andraikitra
ampisamborony ny vahoaka fahefana tsy hanaonao foana. Apetraka ny balizy, apetraka ny discipline, ary ny discipline tokony hipetraka manomboka amin'ny filoham-pirenena mandra-pahatonga aty amin'ny mpiasam-panjakana rehetra tsirairay. Fa raha tsy izany sika dia mbola hiverimberina ihany ny zavatra toy izao. Zay ngamba ny fanazavana fohifohy tiako homena. Eto zany dia mampafantatra antsika fa efa misy ny organisation momba ny rapitso, ary dia manentana antsika rehetra, ao ny fonctionnaire, ao ny mpiasa privé amin'ny setra tsy miankina, ao ny mpandraharaha, ao ny mpianatra, ao ny mpanakanto, ao ianareo ray aman-dreny na ara-drazana na ara-panahy. Manentanareo rehetra tompoko mba anatevina ny fitakian'ireo zanatsika izay miandrandra ny hoavina. Efa nanao ezaka goavana izy ireo, nanapaka ny rojo vy izay namatorana antsika nandritra 5 taona, 9 taona, dia miantso tolo-tanana avy amintsika izy ireo ankehitriny, satria lasa hiara-ny herisetra izy ireo. Ka itsika ray aman-dreny raha miaraka mijoro amin'ny zanatsika, rehefa hiara-ny herisetra ny zanatsika dia rariny loatra raha ohatra ka tokony hijoro itsika ray aman-dreny. Ianareo sika génération X, génération Y, tongava fa azankinina rery amin'ny génération Z ity resaka ty. Fa ho an'ny rehetra, tsy misy tsy victime isika rehetra avy any manomboka avy any atsimo Fort Dauphin ka hatrany a Diego. Victime daholo fa tsy santeny fotsiny nandritra an'izay 9 taona zay, satria zay miteny dia ampitahorina hoe teo gagazo. Ka zao mba efa tapaka ny rojo vy, dia amafisitsika zany mba hanafaingana an'ity tolona ity, satria raha mitarazoka eo ty tolona ity de mino maromaro ianareo fa tsisy zavatra ho raisina ntsony anarenana ny firenena ao amin'ny banque centrale. Ny harem-pirenena mivoaka ny firenena moa zany de efa tsy fantatra ntsony amin'izao fotoana zao. Ny avoaka, satria amin'izao fotoana zao misy ny fanarotana zareo fanaovana an'ireny famoahana volamena sy ny karazan'ireny. Ka miantso antsika rehetra anatevina ny tolona izay ataon'ny vahoaka. Efa misy ny organisation, ny fandaminana rehetra, jerevantsika any amin'ny pagen'ireo raha lasy anabavy mpitarika reny ao amin'ny pageny Lili zao misy pageny Gasikara Fenoso, pageny Clémence, pageny Baba, misy feno an'le organisation. Ary rahantsika malala fa mitovy daholo reny texte reny, satria niaraka ny dinina le izy de hoe zao ary zany ny atao. Zany hoe manomboka am'se structuré zany le tolona zao. Raha teo izy natao hoe samy mampiseho ny détermination ny fotsiny, satria ny biby tsy manandoha tsy mandeha, tsy maintsy nasina zany ny organisation zay mba andrindra ny tolona atsika mba azaho atsika fandresena. Dia miantso zany atsika rehetrarehetra, satria efa misy an'ireo folo alina izay azo lazaina hoe manampy na de mbola psychologiquement aza no izy androany, fa ny tena irarinay dia ny anampinareo physiquement idina hiaraka amin'ny vahoaka eny an-dalambe ianareo, fa azapetraka ho déclaration fotsiny. Sahianareo rehetra zay mahatsapa-tena fa efa tonga zao ny fotoana izay anjaisanareo andraikitra, ianareo ny tena tandroko aro ny voziny, dia miara amin'ny vahoaka. Ny antony de inona? Tsy coup d'état ny ataonareo am'izay, fa révolution populaire
renforcée par les militaires. Révolution populaire renforcée par les militaires. Zany hoe révolution nataon'ny vahoaka fa ianareo fosa dia niaro ny vahoaka izay hiarany famoretana. Ireny communiqué nataon'ny communauté internationale reny de fa mazava hoe petraha tsara ianareo fa tsy mety ty zavatra ataonareo ty. Fa amin'ny fomba diplomatika zany dia tsy maintsy natao ny tsotsotra ohatran'izay. Dikan'izay ny communauté internationale efa miteny mipetraka tsara reny zany antsoina hoe tea maina ho an'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao. Tea maina reny. Fa zareo zany ao anatiny antsika ataontsika hoe déni tanteraka dia manao ny saipatany ihany. Ny zavatra fantany de hoe manakarama an'ireo vahoaka sasany zay mampalahelo reny vahoaka reny ny tena ampahantrainy maximum mihitsy ary hiara fampahatrana farany mafy. Fa reny ihany rehefa avy eo no tambatambazany amin'ny vola 15 000 ariary 10 000 ariary entiny anohitra ny olona zay efa conscient, zay efa tonga sainy fa tsy mety zao. Dia manao tokoa le olona satria le olona sahirana mitady ny sakafo hoaniny androany. Fa niafatra aminareo raha lasy anabavy. Fantatro tsara fa tsy fidiny ho anareo ny manao zavatra ohatran'ireny maka an'le vola dia asain'olona manao an'ireny. Tsy fidiny ho anareo. Tena atao ny ampahantra anareo tanteraka de aveo tambatambazana amin'ny zavatra tsisy dikany. Inona moa ny valeurany 10 000 ariary 15 000 ariary amin'ny vidim-piainana Madagasikara am'izao fotoana zao? Ngamba sakafondray andro zany farany be raha misy de zay. Nefa raha pitso ianareo dia mbola hiverina ihany amin'ny fahantrana lalina raha izao fitondrana izao no mitohy. Ka miantso anareo rehetra izay tambazana vola 15 000 ariary 10 000 ariary ianareo mpianatra zay tambatambazana kely nantsona hoe zao nareo mpianatra anaovana ronono antavy omena ny balarora ozy izy nareo tanora. Miantso anareo mba eritreritra tsy fahotana ny maka an'le vola omeny zareo alaivo ny vola omeny fa enoy ny feo fieritreretanareo rehefa tonga ny alina dia aza manohitra ny herim-bahoaka. Fa ny herim-bahoaka tsy tana anareo ny herim-bahoaka. Raisy ny vola dia aza manohitra ny herim-bahoaka. Zay ihany mba conseilko aminareo. Za tena olona anisan'ny olona tena nifanosona taminareo tamin'iza tao Madagasikara. Iny rehetrarehetra manomboka iny ambany tanàna rehetrarehetra iny hatrany Besarety, Isotry, Andramanalina, Anosobe, Anosizato, iny tsisy nifanerasera tamiko ianareo. Fantatro tsara ny zava-misy eny. Fa miantso anareo fa raha izao mitoy dia ny taranakareo mbola ho tratrany fangejana ohatr'izao ihany. Ka tonga zao ny fotoana ahafahanareo mampiseho fa hoe nalainareo ny volany dia afaka tsy mandeha nareo, tsy afaka anierenareo reo satria volanareo ihany fagnambakananareo ihany io averiny aminareo. Hitanareo fa tsy mahasahy manome olona amin'ny faritra hafa ao Antananarivo, tsy mahasahy izy. Fa any amin'iny bakartieny ihany ny tena anaovany an'le izy. Ka na ianareo nahazo an'le vola aza dia tongava ianareo anatevina ny tolona raha ampitso. Ianareo rehetra zay namana any amin'ny manodidina ny Mertsiatoska dia tongava tarito ny olona rahalahy député, tarito ny olona monsieur le maire anatevina ny tolona ary ezahantsika organisena tsara
ny fodin'ireny olona reny rehefa vita ny tolona, mba ezahana zany ny anamora ny fiverenan'le olona. Tongava ianareo any amin'ny faritra Sabotsynamehana, lazaina ny any amin'iny manodidina ny Antananarivo Avaradrano iny Antananarivo Atsimon-drano, ianareo any Andramasina, tongava daholo fa io rampitso zany no ampisehotsika manerana an'izao tontolo zao fa efa nalohan'ny vahoaka irajoelina ary miala ny firongona. Ao anatin'izany inga général Ravalomanana. Na de mitady tomany aranao ny teny hoe vous voyez pas, je vais aller au travail et on m'a insulté, mais j'aime pas ça. C'est pas comme ça. Mais que tu aimes ou tu n'aimes pas, on s'en fout. Satria plus que insulte ny zavatra ataonao ny vahoaka malagasy ambony insulte. Normal ianao raha omeny malagasy insulte. Mbola sioka za iny azonao iny. Fa mbola ho azony dakam-body ianao raha ohatra ka mbola mitoy io zavatra ataonao. Mbola sioka iny. Fa rehefa tonga ny dakam-body mahazo anao dia tonga saina anao hoe ay miala daholo ihany reto olona rehetra zay nieritreretiko tsy maintsy hiaro ahy reto. Tsy mety reny zavatra fihetsika ataonao reny général Ravalomanana. Sady efa général retraité ianao dia mbola ianao ndray zany ny manome baiko an'ireo gendarme sur terrain. Tsy mahay ninninona zany reo ny commandant gendarmerie fa ianao tsy maintsy mibaiko azy. Tsy mahay ninninona zany reo. Amiko zany de fanambaninao ny gendarmerie koa io zavatra ataonao fa tsy solidarité mihitsy io. Amiko fanambanina io. Filazana io zany fa ianao rery ny tena mahay ny gestion na crise. Fa ny rehetra reo zany tsisy mahay. Nefa de ny gendarme miaraka aminao ihany, gendarme anao reo ihany dia tadidio tsara fa be da be amin'izy ireo no blâmer anao, miteny ny faiblesse-nao. Zay. Ko miantso atsika rehetrarehetra. Miantso ny vahoaka. Miantso ny mpianatra, miantso ny tanora, miantso ny mpanakanto, ny mpandraharaha ary ny fonctionnaire sy ny mpiasa privé mba ho tonga anatevina ny tolona rapitso. Fa androantsika zany nanao repos sady izahay koa mba nanao réflexion hoe inona daholo ny zavatra tokony ho atao, nanao ny fandaminana isan-karazany miaraka tamin'ireo namana, mbola misy fandaminana atao faraparany rehefa avy eo. Dia rapitsika zany manao tonga masika ozy ny fomba fitenin'ny tanora. Tonga masika tsika rapitso. Be da be ny message nalefanareo tatia dia tsy very anjambana izy reny fa tena voaray daholo. Fa araka ny lazaiko efa misy ny comité, tsy ho lazaiko eto daholo ny stratégie rehetra. Efa misy comité mandrindra any dia ho ampitaina amin'izy ireo ny stratégie zay ho ataotsika dia manaraha tsara isika ny fandrindrana isan'ny tokony dia mino marimarina fa tsy ho ela intsony ny fandresena. Am'izay fotoana zay dia hafaliana tsy ombitratrany antsika mianakavy hiaraka itotorebika fa tsy hanao ohatra ny ataon'izy ireo isaky misy zavatra kely de fety foana fa asiana limite ny fanaovana ny fety, hiatrika ny fiainana. Zavatra mahafaly anazy zao amin'ny nataon'ireo mpianatra votovorona de hoe rehefa vita ny tolona teo izy ka tafala ny Andry Rajoelina sy ny firongony dia anolo tena zahay ianao volontaire anarina ny zavatra ny sombain'ireo tsy mataotody.
zany culture zany zao anisan'ny culture tsara be zany rehefa vitany tolona dia samy mandray ndraiky tsika rehetra sika mianakavy isaky ny quartier manarina ny zavatra simba zay noho ny fanao fampiasany zareo herisetra sika ne olona mandeha milamina mitolona milamina fa noho ny fampiasany zareo herisetra dia tsy maintsy miaro tena dia miteraka fahasimbana amin'ny fotodrafitrasa sasany zay fa rehefa vita ny tolona dia hiara irona isika anao ny fanarenana ny firenena. Ny tiako amafisina dia ny fanambaran'ireo tanora GNZ zay tena nampihetsi-po tokoa satria tena tsapan'izy ireo ny zavatra tsy mety amin'ny Madagasikara ary nitsikitriny tao fa hoe reto ny zavatra tsy maintsy ho ataonay tsy ho avelanay intsony hoe ho isy fanjakana tsy refesy mandidy zany eto Madagasikara. Bravo, je vous dis bravo vraiment. Zay ny zavatra tokony ho isy afahantsika mametraka firenena mandroso. Mila samy mandray andraikitra ny tsirairay dia manana ny zony, mila mahafantatra ny zony. Ny olana manko abadoina tsika ary ampitahorina fa mila mahafantatra ny zontsika sika zany dia miteny hoe zao ny droitko. Dia amin'izay fotoan'izay na ireo olona miseho mibetrobetroka ireo dia mino marimarina fa ho tonga saina izy hoe tena nitondra fanovana marina une révolution 2025 iny. Zay angamba ny afatra fohifohy somary lavalava ihany apetrako amintsika mianakavy androany ka dia manome fotoana atsika zany raha ampitso fa izahay dia eto ihany ampita aminareo ny vaovao zay misy sy anome ny ampita aminareo ny toromarika izay volavolainy ireo komite mpandrindra dia rehefa tonga aty aminay reny zany satria ny olana ny any Madagasikara zany dia gafiny zareo le connexion nareo, gafiny zareo ny compte nareo fa ny aty aminay zany tsy ho voagafiny ohatran'izany, tsy ho azony igafina ohatran'izany ny connexion nay sy ny compte nay dia afaka mampita foana zahay zany ny vaovao zay alefan'ireo komite mpandrindra ireo dia miantso atsika rehetra zany mba anao partage maximum an'ity vidéo nataoko androany ity fa io rahampitsoa dia mino marimarina fa ho isy zavatra vaovao misy erijika vaovao na énergie, nouvelle énergie zay ho azontsika eo, ho hitatsika eo fa dia samia tain'Andriamanitra fa ny andro moa zany efa alina dia manaova repos tsara dia rapitsitsika zany mifankahita eto fa dia combat be io zany rapitso. Sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy andraso aloha jerevako kely ny commentaire dia hovaliko zay tokony mety misy fanontaniana satria tsy tiako tapahana le filiny volana tao atriny misy namana mpanakanto zay anisan'ny mpanakanto ankafiziko anankiray mifampiresaka amiko am'le resaka hoe amin'ny fanomezana slogan hoe tsy maintsy raha ohatra ozy izy kakapahitsika fotsiny ny hazo dia mety mbola haniry fa tsy maintsy ongotana hatramin'ny fakany. Tsy ho teneniko ny anarany fa misaotra betsaka rahalahy, misaotra betsaka fa voaray ireny afatra ireny. Tena mahatohina ny fo mihitsy ny fiarahamentany malagasy ankehitriny na ny mpanakanto. Misy moa ny mpanakanto sasany zay nanohana an'ity fanjakana ity noho ny antony arabola dia tonga saina ankehitriny tongava ianareo miseho avatana manohana ny tolona fa Madagasikara antsika rehetrarehetra io, Madagasikara nitsika jiaby ozy izy nihira fa
tongavy ianareo manoana ny tolona fa izahay tsy manao ohatrany ranony kopa ka tonga namana vao mavomavo. Misy ihany koa ireo mety misafidy ny fahalovana ankehitriny dia samy manana ny eritreriny moa io dia anjarantsika rehetra no mandinika hoe ahoana no mety ho toy ny mety havitanareo ve ny zavatra anambazanareo anoerana ny hetsi-bahoaka ankehitriny. Sakasakareo zay fa za fotsiny de miteny anareo amin'ny mazokonareo mety misy zokoka ihany ny sasany aminareo mandinia tsara aloha anareo fa mbola misy ny oalina andinianareo fa ny mbola tsy nisy tolona ohatry ty zany tena tolona pasifika fa tena nanenika any Madagasikara ray manontolo ary ny diaspora rehetra au niveau mondial dia samy nietsika daholo. Raha araka ny fitenen'ny olona zany dia tamin'ny 2002 no nisy tolona ohatry zao farany tamin'ny 2002 tolona tamin'ny 2002 ka efa misy miteny any isan'andro hoe ity raha mipoaka eo de tena mbola ambonimboniny 2002 ty fa niezahana moa zany mba tsy hisian'ny dégâts tsy hisian'ny ady an-trano dia niezahana ihany zany hatram'izay hoe aleo tsy makany tsy amporsina ny olona aniditra amin'ny resaka ady fa aleo fitakina ihany ny atao fa kosa raha mitohy ny zavatra ataon'ireo sarangana mpitandro filaminana izy io nesy ny mpitandro filaminana rehetra nefa manao an'io fa vitsivitsy ny sisa mbola manao an'io zany raha mitohy io dia tsy maintsy iara-idinika ihany zahay miaraka amin'ny komity mpandrindra hoe inona no atao mba iarovana an'reto vahoaka miaraka amintsika reto zay ny anangako foana manainga foana zany manainga foana anireo miaramila sy polisy izay vonona iaraka amin'ny vahoaka ianareo zay mba ampiseho fitiava-tanindrazana mba iaro ny vahoaka tongava tompoko fa vonona tanandroy zahay iaraka aminareo jereo ny any amin'ny faritany fa efa betsaka ireo fo mpitandro filaminana miaraka amin'ny vahoaka tsy misy zavatra potika tsy misy dégâts fa ianareo Antananarivo zany ny sisa satria mbola misy général Ravalomanina manome baiko ny ao amin'ny gendarmerie io zany mahatonga an'io fa ankehitriny dia mino fa efa manomboka niova zany raha ny vaovao moa raha antsika malala efa tamin'ny maraina zany efa tsy nisy tsony ny grenade lacrymogène fa nisy ny tany amin'ny faritany nampiakarina nangonongonona tany zany dia nisy kely zany ny ohatra hoe ny ao amin'ny police centrale zao 30 unités zany ny azony zareo 30 unités de grenade lacrymogène ny azony zareo ny any amin'ny gendarmerie tsy fantatro fa ny any amin'ny police nationale zany 30 unités ny grenade lacrymogène azony zareo zany hoe intelopolo manapoka zany izy dia lany ny any gendarmerie ny any police nationale ny grenade lacrymogène fa efa tsy nisy izy tamin'ny maraina zany fa efa nikokofina daholo zany ze stock rehetrarehetra tany amin'ny faritra any zany ny mahatonga le any amin'ny faritra lasa efa tsy maintsy manana safidy ny force de l'ordre fa tsy maintsy miankadre sisany ataony satria tsy afaka ampiasa bala hoe tifitra n'le olona amin'ny kalabalana kalaknikov zay misy sisany izy fa ny bala blanche ny grenade lacrymogène zany dia nentina niakatra ao Antananarivo raha misy zany ny fitifirana amin'ny sanatriny zany amina bala ataona olona ao dia ireo milisy reo no manao an'izay le milisy zany manao an'izay mba isiany le ady an-trano eo Madagasikara ka tompona andraikitra zay olona miteraka manao an'izay satria araka ny tenenintsika de hoe efa manao ny dossier zahay zany hitorinan'ireo olona reo any amin'ny cour pénale internationale zay ngamba ohatrany tsy de nisy question loatra moa napetraka reo fa dia misaotra betsaka antsika rehetra be da be koa ireo diaspora manoana mandefa fanampiana any Madagasikara isaora raha betsaka ianareo saotra indrindra tompo rahantsika malala fa sarotra ny fiainana nefa noho ny fitiavanareo ny tanindrazana de manampy ianareo ka dia misaotra betsaka misaotra era-po era-tsaina fa tena zava-dehibe ho an'ny mpitolona malagasy ny fandraisanareo andraikitra ireny misaotra indrindra tompoko zay ngamba fa
anomboka ivory zahay zany a rehefa kelikely eo a ka dia avelako ianareo a dia mirary ny soa sy ny tsara ho antsika mianakavy dia rahampitso ny fotoana sotra tompoko.